Tokolasy tompoko vavy tafaraka eto indrayntsika ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao manolotra ny arahaba manasana ampanajana naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny filaharam-be eny amin'ireny toerana ahafahana manoratra ny karatra sima amin'ny tompony ireny. Hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity ny volamenatra tehaka ny tompona andraikitra izay saika ahondrana tsokosoko iainga avy eto Madagasikara. Nazahoana akom-baovao ihany koa anefa ny fanamariana ny fasivy amby roapolo ny volana marsa lasa teo sy ny fanehoan-kevitra samihafa manodidina izay. Lafim-baovao makasika indrindra ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena kosa no etsika amin'ny santatra ny fampahalalam-baovao. Teratany Karana sy Sri Lanka efatra no saika hanondrana tsokosoko volamena milanja 3 kilao sasany. Ny sasany tamin'ireo volamena ireo moa dia efa nisy navadika ho firavaka. Rehefa misy moa tranga tahaka izao dia giazan'ny fanjakana avy hatrany ny volamena. Rahantsika ny fanady adina. Tao anatin'ny 10 andro dia volamena 3 faingo 520 sy 500 kilao no tratran'ny fahatiranana saika ahondrana ho any ivelany. Araka ny ahitanareo azy zao dia nahatratra volamena indray zany ny fahatiranana teny Ivato teny tamin'ny 17 marsa sy tamin'ny 27 marsa tamin'ny andro paka teo. Ny tamin'ny 17 marsa moa reto hitantsika reto firavaka zay hoe travahena sommairement reo tsy araky ny lalàna ny fomba nitondran'ilay olona anazy. Raha hitantsika io dia hitantsika fa somary ratsiratsy tarehy ihany reto zavatra reto ary ny fomba nitondrany azy dia tena nafeniny tanteraka mihitsy fa noho ny traikefa zany sy fahaiza manao ny fahatiranana dia tratra zany ny fomba nanaovany zareo anazy. Ty anankiray ity indray tamin'ny 27 mars dia nataony tato anatin'ny reto krika reto tany anaty soty. Volamena ity zany 2 kilo 525 grammes eo zany ty lehibe anankiray ity. Ny tena marina zany tonga le olona mitondra bagazy soty zany hoe valizy anankiray alefa mandeha soty zany karana izy io. Rehefa voaray zany loharam-baovao fa mitondra zavatra olona io dia nandray fepetra avy hatrany ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny service escale. Rehefa nosakanana zany le entana dia hita fa krika ny tao anatiny ohatr'izao hitantsika izao hoe krika. Tsy naharesy lahatra mihitsy le krika satria sady mavesatra no fanontaniana mipetraka hoe atao inona moa krika anankiray no entina andeha hivoaka ny velany, izay krika ampidirina avy any velany. Rehefa natao ny fanadihadiana dia laza izy fa tena krika io fa mora eto an-tanorazana izay mba hitondrany azy fa mahana camion izy any velany. Tsy resy lahatra tamin'izay zay dia nanontaniana izy hoe mba meo anay ary hoe ny facture ny vidiananao an'io krika io. Laza izy fa tsy mahana facture. Dia amin'ny fahatiarana zany rehefa tsy misy ny fanamarinana ny taratasy fanamarinana ny nahazona ny entana anankiray dia voatery tsy maintsy giazana n'le entana. Rehefa tena tenena izy hoe dia tsy maintsy ho giazana io entana io dia nisalasala teo izy. Dia rehefa ndraisena lahatra izy hoe na ianao mamela an'io entana io na hotoizantsika ny darahany dia hoentiny eny amin'ny fitsarana. Dia ny farany moa zany resy lahatra izy hoe alao atao voie transactionnel zany le raha. Rehefa niteny izy hoe atao voie transactionnel dia natao ny formalité rehetrarehetra zany dia midaboka zany le krika giazan'ny fanjakana zany le krika lasa fanana fanjakana. Tsy ny olona teo zay fa araka le loharam-baovao zany dia misy zavatra ao anatin'io krika io. Rehefa nitady moyen rehetrarehetra zay amoana an'le krika dia sarotra ihany moa izy satria ohatra ty hitanareo ty rehefa nasorony ity dia tena krika maro izy. Fa rehefa tena mivahana tanteraka le krika zany dia hita teo ny tranga kely teo ty lohany ity. Mijanona ho fananam-panjakana ireo volamena tratehaka ireo. Nanaiky ny irosoana amin'ny antsoina hoe voie transactionnel na fifampirarahana ny tompon'ireo volamena ireo ary tsy tohiny amin'ny fitsarana araka izany ny raharaha fa apetraka eny amin'ny banky foibe ireo volamena nogiazana. Ny fanondranana antsokosoko ny hippocampe, sokatra sy ireo airina voary kosa dia azahoana sazy toy ny figadrana sy ny fandoavana lamandy. Ny roborobo fatratra tato ato ny tsy fanarahan-dalàna izay tratran'ny eo anivon'ny fahatiaranana.
mikasika ny rarana na trarana fitaovana fanamboarana vola sandoka dia voatazona vonjomaika ireo voaroroy tamin'ity raharaha ity.